Katroka ny amin'ny valora riva topoko lasa topoko vavy fotoana ny fampalalam-bavao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahita lavitra ma TV dia ankafaliana no erana amintsika ny tokantrano any amin'ny takarivo ity ary manasa antsika ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany ny makasika n'ilay dinika savaranando izay karakarain'ny FFKM ny fanomanana ny fahatongavan'ny amiral Ratsiraka eto Tanindrazana ary ny toerana misy ny miaramila malagasy manoloana ny fikarakarana ny fifidianana ireo no isan'ny santionany hoentina amintsika amin'ny takariva ity fa efa mipetrapetraka avokoa amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny fanatanterahana ihany koa ilay dinika savaranando karakarain'ny FFKM maraka ny vaovao dia mahatratra 20 amin'zato any hoany ny fikambanana sy ny antoko mandray anjara ao anatin'izy ity ny fialana fiverimberenan'ny krizy ny famahanan'ny krizy tanteraka eto amin'ny firenena no anton'izay ry havana fatatsika fanampiatso ireo olona navondron'olona efa niaona taminy taondasa ny FFKM ka iantso azy ny 12 avrily ny antony moa dia ho famaritana ny lohahevitra iarahana mandalina amin'ny fampiaonana manaraka sady fanomanana ihany koa ny fidinana any amin'ny faritany FFKM 13 ka iantsonareo solotena ireo avy eo ho iotody aty Antananarivo. Ny tanjony dinika moa dia fampihavanana miaraka amin'ireo lohahevitra telo lehibe hoe fampihavanana, fivoahana amin'ny krizy ary fisorohana ny verimberenan'ny krizy. Zava-dehibe amin'izany dia efa niatombohan'ny fampihavanana eo amin'ny mpiray anjara amin'ny dinika miainga amin'ny fenitra FFKM fiekeikeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana. Tsy afaka ifampidinika amin'ny kitsipo sy ampahamarinana amantsy raha tsy efa mifamitra ampihavanana ka ho afaka miara-mitady sy miara-mamaritra ny lalana ivoahana amin'ny krizy sy isorohana ny verimberenany. Marina tsara fa tsy anjaran'ny FFKM ny mamaritra izany lalana izany fa andraikitra ireo mpandray anjara amin'ny dinika ny FFKM dia mijanona ho mpampihavana sy mpanamora ny fampidinihana. Amafisina nefa fa misy fandraisana anjara ny tsirairay sy ny mpivory mba hoenti manana ho fanatanterahana ity dinika ity izay mihoatra ny fandaniana andavanandro fanaon'ny FFKM. Eto am-pamaranana ary havana dia mampahatsiahy ny tenin'ny tompo manao hoe solotenan'ny Kristy izahay no miangavy ianareo hoe meteza ampihavanana amin'Andriamanitra ianareo.